Ny mety toetry ny andro eny an-dranomasina ny sabotsy 5 febroary amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny alahady 9 febroary 2022 amin'ny 9 ora maraina. Mamorontsiraka atsinanana Cap d'Ambre hatrany Cap Est anorana ny tendrony avaratra. Andrahoana amin'ny tsitokotoko any amin'ny faritra sisa. Ho avy avaratra andrefana andrivotra ka ho 730 hatramin'ny 580 km isan'ora. Aherin'ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia roafaingoena hatramin'ny 3,5 metatra. Izy kosa ny alondranon''ny rivodoza. Ho an'ny Cap Est hatrany Mahanoro mifandraika amin'ny fandalovan'ny rivodoza Batsiray ny toetry ny andro sy ny onjan'ny ranomasina. Ho an'ny Mahanoro hatrany Tolaniaro mifandraika amin'ny fandalovan'ny rivodoza Batsiray ihany koa ny toetry ny andro sy ny onjan-dranomasina. Ho an'ny Tolaniaro hatrany Cap Sainte-Marie anorana manakaiky an'ny Tolaniaro. Ho maina kosa amin'ny faritra sisa. Ho avy atsinanana andrivotra ka ho 520 hatramin'ny 30 km isan'ora. Aherina aheribe ny ranomasina. Ahavon'ny onja 3 hatramin'ny 4 metatra risy ny alondrano avy amin'ny rivodoza. Mamorontsiraka andrefana Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent andrahoana amin'ny tsitokotoko fa anorana ny amin'ny fiafaran'ny febitaona. Ho avy atsimo atsinanana andrivotra ka ho 570 hatramin'ny 580 km isan'ora. Aherin'ny ranomasina ary aheribe na isamonta amin'ny fiafaran'ny febitaona. Ny haavon'ny onja dia roafaingovalo hatramin'ny 3 metatra fa mety hatratra 4,4 metatra amin'ny fiafaran'ny febitaona. Ho amin'ny Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André anorana matevina indrindra ny amin'ny fiafaran'ny febitaona. Ho avy atsimo andrefana andrivotra ka ho 730 hatramin'ny 580 km isan'ora. Aherin'ny ranomasina ary aheribe amin'ny fiafaran'ny febitaona ary ny haavon'ny onja dia 3 hatramin'ny 4 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava anorana tandrifin-drahona. Ho avy andrefana andrivotra ka ho 420 hatramin'ny 580 km isan'ora. Anonja be ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia 3 hatramin'ny 2 metatra. Amarana antsika azy Analalava hatrany Cap d'Ambre anorana tandrifin-drahona mety arahakotra. Ho avy andrefana ny rivotra ka ho 420 hatramin'ny 580 km isan'ora. Anonja be ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia 5 hatramin'ny 2,5 metatra.